raha iverenina kosa ny sehatra ny fahasalamana manomboka izao afaka anao fitiliana sy fitsaboana ireo olona ny ambanivohitra sy lavitry ny hôpitaly lehibe ny mpitsabo maso avy eo anivon'ny CHU HRA etsy ampefilo nahazo fitaovana mahakasika izany tokoa ity hôpitaly ity. Novatsiana fitaovana ampiasaina amin'ny fandraisana tanan'ireo olona marary maso sy arany aretin'ny katarakta mitetina hatrany amin'ny 2.30 tapitrisa ariary ny sapanjara-misana fitsaboana maso eto anivon'ny CHU HRA Ampefilo ny fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany no namatsy vola ireo fitaovana ireo. Fangatana tamin'ny hôpitaly zany hoe mila reconstruction zao dia hôpitaly zay mpiara-miomby natoka aminay hamatsy vola dia l'église de Jésus-Christ de Saint-Denis hanome vola dia dalana ny fitaovanareo zay ny vidy menanay vola zay mividy fitaovana dia mena teny hôpitaly io zay ihany fiara-miasa ilay Conseil first Madagasikara miaraka amin'ny ministère fahasalamana satria raha tsy zavatra raha tsy miaraka amin'ny ministère fahasalamana koa zay dia tsy izy vitanay zay ny ataonay hoe fiara-miasanay amin'ny zareo zay zany ny androany nanomezana an'ireo fitaovanareo filazana le fiara-miasa ilay Conseil first Madagasikara ministère fahasalamana sy ny église de Jésus-Christ de Saint-Denis. Ny fahatongavana ireto fitaovana ireto dia ahafahan'ireo mpitsabo maso eo anivon'ny CHU HRA manao fitsaboana any amin'ny toerana ambanivohitra. Satria tokoa matsy raha ny fanazavana dia ahitana fitaovana fanaovana fitiliana ny maso, fitiliana ny fampiasana solomaso ary fitaovana afaka entina mifindrafindra toerana ampiasaina ny fandidiana ny katarakta ihany koa ireto fitaovana ireto. Olona marary ny katarakta manodidina ny 2.9 alina sy olona marary maso ka ny ilana fampiasana solomaso manodidina ny 2.9 alina ihany koa no afaka tamin'ny fahanjabana. Tao anatin'ny 12 taona niasan'ny Lions Sight First Madagasikara teto Madagasikara ity fikambanana ity izay miara-miasa feno amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka eo amin'ny ady amin'ny fahajambana.